Pifaliana indray miarabanantsika ny tokantrano tonga soa eto fandarana Sahia Lasa Izao izao. To mazatra moa dia mandray vahintsika ary vahintsika androany dia tafitra tanteraka ao anatin'ny fandarana mihitsy satria sady vehivavy izy io ny ao anaty tanorana feno manao politika tsy izy izany fa Lasa Izao izy moa dia mpanolontsaina eo anivony Antananarivo renivohitra ary ihany koa mpanao gazety fa mialoana andrasantsika amin'ny vahiny dia miarabanao ary Finarelso miaraka manolotra fandarana. Miarabanao bora zafy mahefa ary miaraba mijery rehetrarehetra ny tokantrano manaraka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS. Eo koa tsy adino ireo manaraka amin'ny tambazotra serasera manerana izao tontolo izao izay hanaovana kopakopa tanana eto ianareo rehetrarehetra. Dia toy izany koa ireo manjoy ny radio MBS manerana Madagasikara. Araka ny efa nambara teo moa dia Ida Asiny izany no vahiny fandarantsika androany. Miarabanao Ida. Miaraba anareo miravavy eto amin'ny plateau, miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandarana izao. Voalohany izany dia ianao moa araka ny nambaran'ny bora zafy mahefa teo dia mpanao gazety sy mpanao politika. Saika mba tiako anontaniana hoe ny mpanao gazety ve tsy maintsy ho lasa mpanao politika sa izay mihitsy ilay lalana tongavana sa ahoana ny eritreritranao mikasika izay? Amiko manokana ny asa fanaovana gazety dia tsy afa-misaraka amin'ny fanaovana politika satria ny asan'ny mpanao gazety dia mampisy influence ny fitantanan-draharaha mba hampiova ny zava-misy ny fiarahamonina iray manontolo. Izay ihany koa nefa no isan'ny hoe objectif ny politika dia mampiova ny endriky ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fametrahana n'izay endrim-piarahamonina eritreretin'ilay mpanao politika. Ny antony nahatonga ana hoe avy any amin'ny asa fanaovana gazety dia nifindra, tsy hoe nifindra moa izany fa lasa nanao politika dia ilay fahitako indrindraindrindra hoe ny eritreritra hoe arakaraka ny zavatra atao, zavatra soratana, fitaterana ny zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina dia iny ampiova ny endriky ny fiarahamonina izay misy. Tao anatin'ny fotoana efa ataoko hoe eo amin'ny 13 taona eo izao nanaovako asa fanaovana gazety dia mahita hoe voamia mikrosofahana ny fiarahamonina malagasy, voamia mikrosofahana ny toe-karena malagasy dia nieritreritra tao anatin'ny 5 taona farany hoe tsara kokoa angamba raha miditra misimisy kokoa ao anatin'ny rafitra ahafahana manova dia niditra tao anatin'izay politika izay. Efa nazavainao teo ihany raha malito Lasa Izao ny antony nanaovanao politika fa mifantaniana manitsikitika hoe inona ny antony naresy lahatra anao hiditra amin'ilay olatsapo fidiana ho any amin'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nahatonga ho resy lahatra dia efa ela no nilazaiko teo hoe tao anatin'ny 5 taona farany dia tonga saina hoe tsy misy zavatra miova raha tsy tena tafiditra ao anatin'ilay rafitra ianao. Dia ny faminantona ny tanora maromaro izay nitovy fomba fijery dia niteny hoe ndao tsika hirotsaka hiditra ao anatin'izay sehatra ara-politika izay mba ahafahana mitondra anjara biriky ao anatin'ny fanovana ny fiarahamonina mba hanana endrika mitsinjo kokoa ny olombelona, mitsinjo kokoa ny ino moa izany équité eo amin'ny fiarahamonina dia izay no nahatonga anay hoe nirotsaka tao anatin'izay. Araka ny fantatra moa izany Ida dia ao amin'ilay hoe vovonana komba misy ianareo mba afaka hazavainao kely ve mikasika an'io vovonana misy ianareo io? Ny vovonana komba dia arak'izay mahavovonana azy izay dia fitambarana antoko politika sy fikambanana manao politika maromaro izy io, association de partis politiques et association à but politique. Zay zany no mivondrona ao anatin'ny combat. Izy io dia nentina hiatrehana ny fifidianana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Ny anton'izay le nazavaiko teo hoe nisy izahay tanora maromaro resy lahatra fa mitovy fomba fijery
ary samy nanana faniriana irotsaka tao anatin'izay sehatra izay samy tankavy dia nieritreritra izahay hoe tsy mety raha ohatra ka hoe ny samy mitovy fironana mitovy fomba fijery ara-politika no andeha hifaninana nefa izahay samy antoko madinika samy fikambanana madinika dia lasa ohatrany hoe manome vahana ny ireo efa antoko lehibe fotsiny nefa mila maka toerana zany dia izay no nahatonga an'ilay izy hoe niaraka ny vondrona izahay tao anatin'ny combat dia io nahalany mpanolontsaina telo moa zany izahay ny anankiray vao andro voalohany tao anatin'ny lapa ny tanàna dia efa nivadika sahady fa tsy mampanina fa mijoro ireo roa ambiny. Ary inona moa zany nahatonga anareo tsy nandrotsaka be ny tanàna sa izay misy ilay zavatra efa tianareo atonga? Tsy hoe nieritreritra ny tsy androtsaka be ny tanàna fa tany am-piandohana dia tena nandrotsaka nieritreritra ny androtsaka be ny tanàna izahay i Alban Rakotoarso no tokony be ny tanàna narotsaka tamin'ny anaran'ny combat fa rehefa nandeha moa ny fifandresen-dahatra dia nisafidy izy irotsaka amin'ny anaran'ny APM manokana izay mariako fa ny APM dia ao anatin'ny combat. Efa resanao tao ihany ramatoa Lasa Izao hoe tankavy hany no ivondronanareo tsara raha mba hazavaina foina mazava tsara amin'ny mpijery antsika mihitsy hoe ina tena foto-kevitra izay itsono izay an-tankavy izay ina soatoavina ao amin'io vovonana tankavy io. Ny tankavy dia mirona makany amin'ny lazaiko teo hoe ny équité eo anivon'ny fiarahamonina tsy hoe fiarahamonina manana zo mitovy tsy hoe zo fa tsy hoe atao mitovy daholo ny zavatra azo amin'ny fiarahamonina zany fa misy ireo olona izay marefo dia tokony ho ampiakarina izy ireny dia tsy voatery hitovy amin'ny zavatra omenan'ireo olona marefo ireo no omenan'ny olona izay efa manan-katao. Eo ihany koa no hoe redistribution équitable ny produit ny richesse ny firenena zany tsy hoe olombitsy ihany no tokony hisitraka an'izany fa tokony hiverina any amin'ny mponina tsirairay avy zany ny arena izay novokarina teo amin'ny taniny ary mandala indrindraindrindra ny fitantanana tsara tantana bonne gouvernance ary indrindraindrindra dia manoa ireo satan'ny izay mampilamina ny fiarahamonina zany. Teny ihany Hilda teo hoe tanora mitovy fomba fijery ny fantenany matsitika nareo tena mbola anaty fatanorana feno mihitsy ny fidy ny sehatra politika ary olom-boafidy eto anivon'ny Antananarivo renivohitra ngeza be zany fa ny fantaniako hoe inona le fomba fijery ovaina ary inona le fanovana tena tokony ho takiana ataontsika hoe miteny anankitelo tsika amin'izao mila takiana amin'ny fanovana eto amin'ny fiarahamonina ho anareo tanoranao politika. Ny fiarahamonina malagasy dia fiarahamonina ohatrany lasa goragory izay ary lasa miankin-doha tanteraka amin'ny vola, ny vola no mibaiko ny rehetrarehetra ary indrindraindrindra tsy miasa saina loatra tsony an'ilay filaminana sy firindrana izay dia any ka ireo olona izay mitaky an'izany eo amin'ny fiarahamonina dia lasa ohatrany hoe barabaraina, lasa ohatrany hoe tsisy olona tsisy atao na ohatran'izany. Izay zany ny zavatra hitanay eo amin'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny mpitantana izay amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fomba fiteny, amin'ny alalan'ny asa izay ataony dia vao mandavaka ny elanelana misy eo amin'ny samy malagasy akoatra ny elanelana izay efa misy eo amin'ny mpitondra sy ny malagasy zany ny mponina izay nifidy azy
na tsy nifidy azy koa fa ny vahoaka malagasy amin'izay lafin'izay indrindra dia raha ho anay manokana izaho moa zany ao anatin'ny plateforme combat fa mpikambana ao anatin'ny antoko humaniste écologiste raha no anay manokana dia hoe tokony hiova tanteraka mihitsy ny fomba fitantanana inona moa zay tokony hovainy zay dia ao anatin'izany ohatra ny fahasahiana mijoro nanomboan'ny fahasahiana mijoro dia hoe sa izahay nandrotsaka ny taratasy irotsahanay hofidiana tamin'ny 2024 ary tao anatin'izany dia lany izahay na dia tsy nanambola ary tena tsy nanambola izahay izany zao dia efa isan'ny hoe barabarain'ny olona izay hoe nareo ve irotsaka hofidiana dia nareo tsy manambola nareo tsy hitondra tsy hizara t-shirt sy ny etsetratsetra ho anay manokana dia ny olona izay nanohana anay izany hoe ireo potentiel mpifidy zany no nandoha vola nafahanay nanatanteraka ny tao anatin'izay fifidianana izay ary nahatonga an'izao hoe nahalan'inay olona anankitelo izao ny zavatra mila hovaina anankiray manaraka ihany koa dia ilay fomba fijery hoe ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika dia sasan'angy roa samihafa tsy tokony fampikasokasoka tsy tokony fandrairay izahay tao anatin'ny heritaona mahery roa taona latsaka zao tao anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra dia tsy sasatra namerimberina ny antso manantona an'ireo fiarahamonim-pirenena satria fantatray hitanay fa misy karazana antso-jay be dehibe misy karazana kolikoly misy karazana fanararotapahefana ataon'ny mpitantana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay inonay everinay ary maharesy lahatra anay fa hitovizana fomba fijery amin'ny fiarahamonim-pirenena dia any anatin'ireny ady everina fa madinidinika nefa lehibe indrindra ao anatin'ny fototry ny fitantanana ireny dia miantso izahay hoe tokony miara mitondra ny feo midenoncer an'izany zavatra izany na ny fiarahamonim-pirenena na ny antoko politika maromaro ny zavatra misy fa eo ihany koa ny tokony hovaina ihany koa ny lafiny anankiray le hoe fanangonana ny fahefana eto Antananarivo anankiray fa eo ampelantanan'ny mpitondra filoham-pirenena sy ny gouvernemanta izay dia isan'ny zavatra hoe mahatonga ny fandroson'ny firenetsika sady mitarazoka no mitanila amin'izao fotoana izao ary betsaka ny ohatra ahitana an'izany. Alohan'ny hidirantsika amin'ny raharaham-pirenena ankapobeny ny Sinjo dia basaika ny tany ianao hoe ianao na dia hoe tanora aza dia vehivavy manao politika ty fantarantsika ity moa izany dia tena hoe ao anatiny mihitsy izany hoe vehivavy manao politika inona mba eritreretra hoe ahoana izany vehivavy manao politika izany ary inona tokony ho toetrany? Amiko manokana tsy misy zavatra tokony ahasamihafa ny vehivavy amin'ny lehilahy rehefa manao politika satria ny zavatra atao ao anatin'ny politika dia mitovy ihany ho an'ny lahy na ho an'ny vavy ny mavesabesatra fotsiny angambany amin'ny anjaran'ny vehivavy dia satria mbola vitsy ny vehivavy no manao politika ary ny zavatra tiako ampitsahivina dia hoe ny atao hoe politika dia fiadivana intérêt dia ny rehefa lehilahy no betsaka eo amin'ny fitondrana ao anatin'ny sehatra politika dia ny intérêt an'ny lehilahy no maro voaharo rehefa ny vehivavy no betsaka eo amin'ny sehatry ny fanaovana politika dia misy miaro kokoa ny intérêt an'ny vehivavy toy izany eto amintsika zao ohatra vitsy dia vitsy ny lalàna mikasika ny olona manana fahasembanana hoe misy mitondra eny anivon'ny fahefana mpanao lalàna satria tsy misy représentation an'izay olona manana fahasembanana izay dia zay zany no itenenako hoe mavesabesatra kokoa ny lanja ny zavatra andrasana amin'ny vehivavy rehefa manao politika tsy le toetra io zany fa le fahavononana mihitsy ny hoe za rehefa vehivavy dia hiady ho an'ny tombontsoa an'ny vehivavy
hiady ho an'ny tombotsoan'ny olona marefo, hiady ho an'ny tombotsoan'ny olona tsy misy miady ho azy eo amin'ny fiarahamonina. Raha ho anahy manokana zao dia isan'ny ady anankiray nentiko teo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ny fanafoanana ny vola aloha mikasika ny fiterahana teny anivon'ny CSB izay tantanan'ny tanàn'Antananarivo tamin'ny taona 2024 budget ho an'ny taona 2024 izay dia saika nametrahan'ny tanàna hoe ny fiadidinan'ny tanàna hoe asiana R1,00 rehefa andeha hiteraka eny anivon'ny CSB any commune fa za izany napiakapeo hoe tsy tokony ho asiana an'izany satria tsy ny vehivavy rehetra andeha hiteraka no manana R1,00 dia zavatra ohatran'izany mety hoe madinidinika ilay izy fa rehefa mitambatra zay rehefa tsapan'ny olona rehetra rehefa tsapan'ny be sy ny maro zay dia manova zavatra be dia be eo amin'ny firindran'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Efa niresaka tanàn'Antananarivo renivohitra moa ianao dia ianao mpanorotsaina ny tanàna. Raha ny zavatra hitanay aty ivelany zany dia ohatrany hoe mandidy te homana amin'ny be ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Misy mifampitoriana eny amin'ny tribunal izay mbola zavatra tsy hita nandritra ny 4 taona, 80 taona. Manao ahoana ny fijerinareo mpanorotsaina ny tanàna izay? Ny zavatra tsapa sy hitanay dia tsy mahataty toerana ny be ny tanàna. Tsy mahataty olona tsy mitovy hevitra aminy ny be ny tanàna. Ary indrindrindrindra mieritreritra izy hoe ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo dia atao ohatran'ny mitantana ny orinasany manokana izay ananany maro moa izay ary ananany traikefa. Fa ilay fitantanana ny tanàna dia tsy azony an-tsaina hoe zavatra hafa mihitsy ary ny hipetrahan'ny rafitra mpanapaka toy ny conseil municipal zany dia mba tsy andehanan'ny fitantanana hoe ny be ny tanàna irery ihany no manao zay tiany atao eo fa nefa indraindray dia matetika dia na izay fanapahana eo anivon'ny conseil municipal ary dia dikainy ny be ny tanàna. Ankoatran'izay tsy mahataty resy izy dia voalohany aloha raha vao resy izy amin'ny fanapahana zany délibération dia manisy tsindritsindry madinidinika etsy sy eroa fa mba hisassureny hoe tena tsy ho resy izy dia nametraka fomba fanao izay tena ratsy dia ratsy amin'ny lafiny demokratika dia ny fametrahana ny vote secret isaky ny isy fanapahana. Io tsy hoe ny be ny tanàna ny vantana no ny teny hoe atao vote secret fa ireo olona izay mitovy fironana amin'ny be ny tanàna no niarana napaka fa isaky izay anao fifidianana fanapahana zany eo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra dia atao vote secret ilay izy. Ny lalàna dia mametraka hoe ny vote rehetra eo anivon'ny conseil municipal dia atao tsangatanana afa-tsy ny hoe mangataka ny 1/3 ny assemblée. Dia amin'izay fotoana izay nefa dia lasa natao foana isaky ny isy fivoriana izay dia mangataka foana ny 1/3 ny conseil hoe andao atao vote secret le izy. Inona moa ny antony satria ny fantatritsika dia hoe tsy manana ny majorité ny be ny tanàna eo anivon'ny conseil municipal. Tsy manana ny majorité izy satria ny ao anatin'ny conseil io dia 5 ny RK, 5 ny TIM ary misy an'ireo 5 hafa izay lany ivelan'ireo anankiroa ireo. Dia mila mahazo 20 mihoatra izy zany zay vao manana ny majorité ary tsy ho sura mihitsy izy hoe anana an'izay majorité izay indrindra rehefa nisy ny disadisa teo amin'ny mpanolontsain'ny tanàna Clémence Rarinirina sy ny RK dia lasa tsy manana an'izay izy ary fantatra fa misy ireo mpanolontsaina hafa izay mandray vola angamba na
voavidy mifidy ho an'ny ben'ny tanàna foana mifidy ho an'ireo tetikasany ben'ny tanàna foana isaky ny misy tsangatanana zany eo enfin tsy tsangatanana fa fanapahana de amin'izay fotoana izay satria te hiafina ireo zay tsy te ho fantatry ny olona hoe iza no atsy amin'ny andaniny nefa manohana ny ankilany de atao latsabato miafina ny fanapahana rehetra amin'izay fotoana izay ihany koa de afahana mampiseho hoe ninona zavatra ataony ben'ny tanàna eo rehefa zay ny sitraky ny ben'ny tanàna de tanteraka. Ao anatin'izay indrindra zao misy ny mpanolotsaina ny tanàna no tsy voaloha ny carburant nefa ny mpanolotsaina hafa voaloha daholo. Inona ny antony mahatonga an'izay zavatra efa nga tsy efa voasoratra ao anaty budget any commune daholo moa zany vola rehetrarehetra zany. Aminay de endrika kolikoly ny tranga zay resahanao zay azavaiko le izy hoe tany ampiandohana de nisy ny fanapahana zany hoe mahazo carburant eninetsy ariary isam-bolana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo. Mariako fa ny mpanolotsaina ny tanàna de tsy mandray karama isam-bolana fa isaky ny session ivoriana izay intelo andro isam-bolana ihany ary 12 andro na 10 andro indroa isa-taona de tsy mandray karama zany izahay fa io carburant io no fitaovana nomenanay entina miasa ao anatin'ny tanàna Antananarivo. Nanomboka tamin'ny volana Jolay de ho an'ny mpanolotsaina vitsivitsy tsy fantatro marina ny isany satria tsy tena voafaritra hoe firy izy ireo fa ny tena sura de hoe ireo folo zay notorian'ny ben'ny tanàna teny anivon'ny tribunal administratif miampy mpanolotsaina hafa vitsivitsy de nanomboka tamin'ny volana Jolay de tsy nandray itsony an'izay carburant izay. De rehefa tamin'ny voalohany nalefa tsy hoe nalefa moa zany fa nandeha ny solotena ny conseiller municipal de nanontany ben'ny tanàna de hoe fa maninona no anome fahafapo anareo nefa nareo tsy manome fahafapo de zay ny navalin'ny ben'ny tanàna de midika zany fa izay olona manome fahafapo azy ihany no omeny an'izay carburant zay. Taty aoriana de hoe prérogative ako manokana ny manome carburant na tsy zay midika ihany koa fa misy discrimination ao hoe rehefa iza zany ny tiany omena carburant de omena de iza no tsy tiatiany de tsy omena an'izay carburant zay. Ary tao anatin'izay indrindra de nametraka fanontaniana tamin'ny ben'ny tanàna fanontaniana an-tsoratra tamin'ny ben'ny tanàna ny tenako nanontany hoe iza no omena an'ilay izy inona ny critère de tsy nentina maly moa izy de aminay de mbola averiko ihany hoe raisinay ho kolikoly ny tsy fanomezana carburant an'ny mpanolotsaina sasany ary fanomezana an'izany an'ireo zay nolazainy fa manome fahafapo azy. Lazanao teo i Ramatoa Sinzo hoe misy ny tsindry tsy mahatanteresa ny andriamatoa ben'ny tanàna Antananarivo misy ihany koa ny tsy fanajana demokrasia, eo ihany koa ny kolikoly eo ihany koa ny misy karazana discrimination mifanontaniako mahakasika izay de inona no ataonareo eo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna manoloana an'izany tsy rariny rehetrarehetra misy eo amin'ny commune zany, inona zany miady ataonareo ahafahana tsy mampandeha an'izay tsindry tsy karazan'izay. Raha mikasika ny antoko HE manokana izay misy aloha de io le nolazaiko teo hoe miantso izahay ny fiarahamonim-pirenena ary misy ny efa nanohina anay tao anatin'izany isan'izany ohatra ny KMF Knoe ny Liberty 32 izay nifanantona taminay ny resaka misy ihany koa ny filazana an'izany toy izao ataoko izao anivon'ny Ainao Manjery efa hatramin'ny voalohany izahay no nanao an'izany. Ankoatran'izay raha eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna azafady amin'ny ankapobeny de efa niantso teny anivon'ny Ainao Manjery ihany koa izahay ary efa nisy ny fitondrana ny raha sasany
teny anivon'ny fitsarana afahana misitona ny lakolosy ary manohitra an'izany matetika moa zany raha ho an'ny fitoriana izay nentinay hatreto na dia hitanay mibaribary ary ny araky ny porofo izay ananana araky ny lalàna ihany koa na dia miseho raha hoe tokony azo ny rariny izahay dia resy foana aloha zahay hatreto fa na dia zany ary zahay dia mbola manantena sy mino satria efa nahazo fandresena indray mandeha zay teo anivon'ny tribonaly misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana dia mieritreritra izahay fa hoe mbola andinika tsaratsara kokoa mikasika ny ady izay nentinay ny mpitsara indrendraraha ireny ary ahita rariny izay mety tsy androany fa ndray androany. Teo aloha zany ny be ny tanàna teo aloha lalao Ravalomanana dia ninjehana mafy mihitsy mikasika an'ilay hoe izy parka ka parkina eto Antananarivo renivohitra. Nilaza ny kandida be ny tanàna tamin'izany fa raha vao miditra eo amin'ny fitantanana tanàn'Antananarivo tonga dia horavaniny izy parka satria io tena nampamenomenona ny olona. Ankehitriny anefany ohatran'ilay izy parka teo ihany ohatry miova kely fotsiny. Mba afaka zavainao ve ho an'ny mpijery antsika fa tena betsaka ny liana amin'izany? Izaho aloha tsy afaka nisy olo vava ny be ny tanàna amin'ny programme anasany io iarahantsika mahita io amin'izao fotoana izao fa niova ny orinasa mitantana ny parking eto Antananarivo renivohitra efa horaisin'ny SMGD izy amin'izao fotoana izao izay orinasa ny commune Antananarivo renivohitra ny SMGD. Zay no fomba hitany fa amaolana amin'ny resaka parking eto Antananarivo renivohitra andrasana amin'izao fotoana izao hoe hisy valeur ajoutée ny asa izay ho ataon'ny SMGD miohatra amin'ny izy park na izay rehetra nandray ny tantana ny parking teo ohatra hoe mandovola ny mponina Antananarivo dia tsy ohatran'ilay teo hoe tsy misy fiambenana ny parking tsy en sécurité akory le izy nefa ianao mandovola sy ny etsetretsetra fa ho anay ao anatin'ny HE dia ny vahaolana araky mikasika ny fitanterana no efa nidradradradrainay hatramin'izay hoe mbola mivangongo eto Antananarivo daholo ny opportunité rehetra, mivangongo eto Antananarivo daholo ny fahamiaina rehetra any ka feno hipoka Antananarivo tokony atao izay ampiena ny fivezivezen'ny olona, ampiena ny fipetrahan'ny olona eto Antananarivo amin'ny alalan'ny fanomezana ny faritra tsirairay avy ny opportunité rehetra toy ny sekoly na ny ambaratonga fototro na ny université ny fitsaboana eto Antananarivo misy hôpitaly firy fa rehefa mivoaka kely eto tsika dia tsy mahita tsony aiza ny hôpitaly lehibe indrindra ireo spécialité isan-karazany izay miantoka ny ain'ny olona, ny sécurité, ny infrastructure routière sy ny sisa izay ahafahana sady miéquilibré ny fandrosoan'ny firenena no mama ny olan'ny fahafenon'ny tanàna Antananarivo be loatra. Raha rotinay moa ianao ramatoa Hilda Sinjo satria mpanolosaina ny tanàna tonga mivahiny amin'ity fandaharana ity dia raha rotinay foana fantaniana mahakasika ny Antananarivo renivohitra aiza ho aiza niteraka resaka be teo aloha teo ny code municipal d'hygiène aiza ho aiza mifampiarana azy io amin'izao ankehitriny tenenantsika izao. Ny code municipal d'hygiène vao nanomboka lany teo anivon'ny tanàna Antananarivo dia efa tokony miatra. Ny dikan'izany dia hoe raha misy olona manakotaba mifanakotaba eo amin'ny fiarahamonina dia efa afaka mitory eny anivon'ny fokontany eny anivon'ny BMH dia hiarany iny code municipal d'hygiène iny. Ny dikan'izany dia hoe raha misy olona manana akoho mihoatra ny 10 dia efa tokony hiarany iny sazy iny. Fa araky n'ilay nampitabatabanaay tamin'ny taona 2024 dia tsy mety amin'ny tanàna Antananarivo ny fampiarana zato isan-jato an'iny code municipal d'hygiène iny. Misy zavatra vitsivitsy maromaro ao anatiny ao mety ary afaka hampiarana fa misy kosa nefa fepetra ao anatin'izy iny sady mampikorotana ny fiarahamonina no anti-économique. Misy formulation izay tsy mety ao anatin'izy iny ary ampahafantariko etona fa
tamin'ny izahay vao nandray ny toeranay teo anivon'ny conseil municipal dia nanazava ny teo anivon'ny tanàna tamin'izany fotoan'izany fa entina hodiniana andininy isan'andininy eo anivon'ny conseil municipal ny code municipal d'hygiène zay nasimpanovana. Tsy nandalo teo aminay anefa izany fa ny sazy izay nipetraka fotsiny no nasiana ligne anankiefatra kely tany amin'ny farany indrindra tao anatin'ny budget ny tanàn'Antananarivo. Zay no nentina nilazana fa efa laninay teo anivon'ny conseil municipal iny code municipal d'hygiène iny, ary isan'ny nampitabataba anay manokana teo anivon'ny antoko humaniste écologiste zay ao anatin'ny combat ny fepetra isan-karazany izay tsy azo ampiarina, tsy ananana fahefana, tsy ananana kapasité akory ny mampiatra azy ary ireo fepetra sasany izay hita tsotro zao fa mampikorotana fiarahamonina. Amin'izao fotoana izao dia nilaza ny ben'ny tanàna hoe ampiarina amin'ny ampahany iny code municipal d'hygiène iny fa tsy fantatritsika hoe le ampahany aiza ao anatin'izy iny no miatra amin'izao fotoana izao. Fanontaniana faraparany angamba mikasika ny tanàn'Antananarivo hita raha ny fahafantaranay anazy zany hoe mitovy loko ny ben'ny tanàn'Antananarivo sy ny filohan'ny repoblika. Nahazo fanampiana ara-bola betsaka ny tanàn'Antananarivo. Manahoana ny fijerinareo mpanolontsaina ny fitantanana izany vola be izany mandeha araka ny tena hoe tokony ho hisy ny laharam-pahamehan'ny vahoaka an'Antananarivo ve reny vola mitosaka be tabe izany. Teo aloha manko tsy nisy mihitsy izany vola izany fa dia niheri-pon'ny mpitantana teo aloha na hampandehanana ny raharaha-kapobe. Tsy afaka hiteny amin'ny anaran'ny mpanolontsain'ny tanàn'Antananarivo 550 fa afaka miteny kosa amin'ny anaran'ny antoko izay misy izay tao anatin'ny fotoana maro zay dia nilaza foana fa hiangarana loatra Antananarivo renivohitra, ary gaga ny olona rehefa miteny an'izany zahay hoe zahay mpanolontsain'ny tanàn'Antananarivo dia manohitra ny zavatra hoentina ho an'ny tanàn'Antananarivo. Amin'ny fomba fijerinay humaniste écologiste dia tsy mahasoa an'Antananarivo ny fametrahana be fotodrafitrasa betsaka loatra eto Antananarivo. Ny antony anankiray dia satria rehefa atao eto ny stady, atao eto ny hôpitaly, atao eto ny rehetrarehetra izay tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy ray manontolo dia avy eto Antananarivo daholo ny malagasy ray manontolo hitady an'izany zavatra izany, ary ilaozany ny faritra misy azy dia tavela eo tsisy pampandroso ny toerana izay ilaozan'ny olona. Fa eto Antananarivo kosa ireny olona ireny dia tsy voatery mampandroso fa manavesatra ny fomba fitantanana. Lasa mitantana ny fako be dia be tsy tokony tsy forohana ny tanàn'Antananarivo. Lasa miteny foana hoe olana eto Antananarivo ny mpamaky trano, ny mpivarotra amoron-dalana izay fantatry ny ben'ny tanàna ihany ilay izy fa olona avy any ivelana Antananarivo. Ireny olona ireny nefa mino marimarina izahay fa te hijanona ampandroso any amin'ny faritra misy azy fa tsy misy an'ireo fotodrafitrasa izay ilaina any amin'ny misy azy matoa izy tonga eto Antananarivo renivohitra. Zay ny lafiny anankiray. Milaza ihany koa izahay hoe tsy mamaly lahara-pahamehana ny zavatra atao amin'ireny vola be ireny. Tsika rehetra miara-mahalala hoe 2 milliards ariary ny budget an'ny région tsirairay avy. Région tsirairay avy. Eto Antananarivo renivohitra ny 2 milliards ariary dia nananganana ny parc botanique fotsiny ihany izay firometatra tora-droa fotsiny no refin'io. Ireny parc ireny anefa dia tsy hositrahan'ny olona akory satria na ho akatona toin'ireo zaridaina marobe mifefy eto Antananarivo dia mifefy izy ireny dia tenenina hoe tsy afaka sokafana satria angeringeren'ny olona fotsiny, amanimanizan'ny olona fotsiny, holoton'ny olona fotsiny. Le olombelona izay tokony hisitraka azy tsy hanana ny fahatokisana akory, ary ataon'ny olona ahoana moa ny hipetrapetraka eny amin'ny parc botanika raha toy ny kibo ny mbola noana.
mbola betsaka ny asa izay tokony mandeha alohan'ny fananganana parka botanika. Lazainy eto Antananarivo fa ho asiana indray ny teleferika izay sady ho lafo ho an'ny mponina no ho lafo ho an'ny fikarakarana izay mbola tsy fantatra hoe iza no hikarakara azy rehefa avy eo, fa ho lafo ho an'ny kitapom-bolatsika zany. Any atsimon'ny nosy anefa kere ny olona ary izany 350 millions d'euros vidin'ny teleferika zotra anankiroa eto Antananarivo zany dia efa mahavita forage 2-3 ho an'ny faritra izay ahafahana mamaha amin'ny ampahany ny olan'ny kere izay efa nahazo ny faritra atsimo iny tao anatin'ny taona maro. Dia averiko zany hoe tia tena loatra Antananarivo hiadivany ho azy daholo ny tombontsoa rehetra sy ny fotodrafitrasa rehetra, fa eo ihany koa ankoatran'izany ny raha ohatra moa hoe zavatra nahasoa, tena nahasoa no nanovana an'ilay izy, mbola zavatra ray hafa fa zavatra tsy mamaly ny filana amin'ny ankapobeny. Tena marana antsika an'izay mahakasika ny Antananarivo renivohitra izay raha Matolida Lasa Izao nareo anatin'ny antoko humaniste écologiste zany any amin'ny tankavia mifanontaniako amin'ny programme an'asa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ve dia tena misy ny fitsinjovana amin'ny marefo ary misy ihany koa mifanenana izay elanelana misy eo amin'ny samy malagasy izay raha fahitanareo azy manokana, raha tsy sao dia mba afaka mameva olana telo tena raha-raha-pamena maika ho anareo avao amin'ny humaniste écologiste. Zahay nahita matoa zay tsy niaraka tamin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia hitanay fa misy elanelana lavitra be mihitsy ny fomba fijery eo amin'ny lafin'ny fananganana ny fiarahamonina, construction de la société izay everiny ny andaniny sy ny ankilany. Ny zavatra anankiray voalohany ohatra voanandray ny toerana teo anivon'ny conseil municipal izahay tamin'ny nanao ny teti-bolan'ny tanàna voalohany indrindra ho an'ny taona 2024 zany dia nahita fa ambany dia ambany ny vola atokan'ny fiadidinan'ny tanàna amin'ny lafin'ny fahasalamana. 200 tapitrisa angamba izay raha betsaka indrindra ariary 200 tapitrisa ariary. Dia tamin'izay fotoana izay laza hoe kely tena kely loatra ny investissement ataon'ny tanàna Antananarivo ho an'ny olombelona. Ny fampianarana ihany koa dia ambany toraka izany. Dia nilaza hoe ambany dia ambany ny investissement ataon'ny tanàna Antananarivo ho an'ny olombelona, ho an'ny fahasalamana, ho an'ny fampianarana. Dia nilaza moa izy tamin'izay fotoana izay hoe tsy ny mponina Antananarivo rehetra no makany amin'ny CSB, noho izany ampy io vola izay napetran'io. Tsy hitako hoe inona no azo ho avaly an'izay fa izay le fomba fijery samihafa. Teo anatin'izany ihany koa ohatra ny fomba ohatrany hoe mafaly mahafinaritra le hoe manangana bâtiment tsy bâtiment eroa satria reny no azo isaina azo isainy reny rehefa miala, tsy afaka ny teny mihitsy isika rehefa miala eo miben'ny tanàna hoe tsy nahavita nanangana izy satria raha isaina dia misy tsena maromaro, misy fa le izy tsy any amin'le fomba mipaka mivantana sy aingana any amin'ny farim-piainan'ny olona izay. Dia reny zany dia hitanay hoe zavatra tsy mampitovy fomba fijery, mbola ohatra fotsiny satria maro be no tsy mampitovy fomba fijery. Manontany ianao hoe inona no vahaolana aingana sy mety amahana ny olany tanàna Antananarivo dia tao anatin'ny vinam-piarahamonina izay nentinay nirotsaka ho fidiana ary mbola indraindrainay ankehitriny nilay antsoina hoe tanà pittoresque. Ao anatin'izany dia hoe tokony ho avoaka eto Antananarivo ny ireo fototry ny olana rehetra. Le fototry ny olana dia ny fivangongon'ny ny zavatra rehetra eto Antananarivo renivohitra. Efa nanomboka tamin'izany izahay no niteny hoe raha ny tokony ho izy inona moa ny ataon'ny APMF, agence portuaire et maritime
agence portuaire maritime et fluviale etiny eny Akorondrano ivandry. Inona moa no ataony miaramila misahana ny morontsiraka tsy misahana morontsiraka moa zany fa ny marines eto Tananarivo, eto ampovoanina Tananarivo izy le ranomasina. Inona no antony mahatonga ny hoe zavatra izay tsy misy ifandraisany amina Tananarivo de eto daholo ny fohibeny, de mazava ho azy reny olombelona reny mitondra ny fianakaviany de eto izy. Ankoatran'izay hoe maninona ny tsy maintsy eto Tananarivo any mandeha rehefa hanao passeport na rehefa andeha hanao permis na rehefa fa maninona ny tsy avoaka any ivelana Tananarivo. Za manokana zao maninona ny olona any Ejeda ohatra no tsy maintsy eto Tananarivo izy no mikarakara ny taratasy isan-karazany. Maninona ny ministeran'ny vola raha afindra any alavidavitra any Fianaratsoa ohatra, de ny ministeran'ny mponina afindrantsika any Atsimo, de etsetreetsetra mba ahafahany hoe mba hanjara ny mponina Tananarivo indray no mivoaka amin'ireny faritra reny rehefa misy zavatra ilaina. Fa raha mbola atotiny eto daholo ireo rehetrarehetra ireo de mbola memavesatra hatrany ny olana Tananarivo. Io tsika midradradratra io hoe mila manao téléphérique satria be loatra ny tomobile mivezivezy eto Tananarivo ka normal ka mbola ampiana foana ireo fotodrafitrasy ireo. Io zao ohatra ny kianjan'ny Barea izay ahazaka botika firy de tsy voatery olona eto Tananarivo fa mety olona avy any amin'ny faritra nge no hivarotra ao amin'ilay botika de ho aiza moa reny olona reny, fa maninona raha avoaka any ivelany. Io manangana orinasa firy, manangana hôtely be, manangana ny rehetrarehetra, fa maninona raha mba atao attractif ihany koa ny faritra sasany. Raha resaka hôtely zany nge eto Tananarivo nge faran'izay kely ny potentiel amin'ny resaka tourisme kanefa de eto ihany no avangongo ty rehetrarehetra ty. Ivadika lafin-javatra avitsika ilda zany de tena hoe resaka politika. Nareo antoko humaniste écologique ve ao anatin'ny antoko mpanohatra sa mpanohana fanontaniana mahitsy. Ny HE de efa nilaza ny tenany ary efa nanao déclaration amin'ny maha-mpanohitra azy. Efa tao anatin'ny taona maro zay no tsy mitovy hevitra amin'ny fomba fitantanana ny firenena eto amin'izao fotoana izao ary tena manohatra izahay. Manohatra izahay tsy ity fitondrany ity ihany na ny mpitantana amin'izao ihany fa ny fomba izay nentina rehetra hatramin'izay, ny système rehetra nipetraka teo hatramin'izay de mbola tsy misy hatreto mitovy itovizanay fomba fijery. Manahoana raha ny fijerinao ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny hoe mahatoko mpanohatra anao, manahoana? Mandeha araka ny tokony ho izy ve sa ahoana raha ny eritreritry ny HE? Mandeha araka ny tokony ho izy ve? Misy anie manohatra fa misy manohatra mihitsy fa manohatra momba ny fitondrana araka ny hitantsika ireny misy zany. Tsy haiko aloha le hoe manohatra momba ny fitondrana sarotra be amiko mandinika an'izany fa ny fomba fijeriko hoe raha humaniste ianao de sarotra be aminao ny i-cautionner ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra anankiray voalohany aloha raha tena mitsinjo ny maha olombelona ny mpitantana amin'izao fotoana izao de ireo efa nilazaiko rehetra teo hoe tsy avangongo eo ampelantanan'ny mpitondra anankiray na ny olona vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta ny fanapahan-kevitra, ny fanatanterahana an'izany rehetra zany. Amin'izao fotoana izao nefa midradradratra hoe ampandroso aingana ny Madagasikara nefa ny sehatra ny solontenan'ny fitondram-panjakana izay akaiky indrindra ny vahoaka de tsy omena fahefana izay mifanandrify amin'izany. Ankoatran'izay ihany koa hoe betsaka ireo tetikasa izay hita hoe ilana dera eraky ny tanàna fotsiny tena antony anaovana azy fa tsy mitsinjo an'ilay tena maha olona. Ary indrindrindrindra ny fivangongo-pahefana eo anivon'ny amin'ny filoham-pirenena de tena hita sy tsapa hoe tsy mety ary mahatonga antsika ho taraiky eto foana
satria olona ray no mandray fanapahan-kevitra no mampiatra ny fanapahan-kevitra mamoaka ny vola ampiarana n'ilay fanapahan-kevitra etsetraetsetra dia hitantsika hoe mbola oelontsika vao iova raha ohatran'izao fomba fandehany raha-pirenena izao. Mahakasika an'izay raha-pirenena izay ihany iresaka mahakasika ny seunitsika satria araky ny ahafantarantsika azy efa tapitra moa fepotona iasan'io rafitra io izay mpikarakara sy mpanomana ny fifidianana efa nisy fanehoan-kevitra nataony namana ao amin'ny humaniste écologiste toavina Rahalambomahay rehefa vonona amin'ny lafy teknika dia ho arahantsika aloha. Mifarana amin'ity volana Oktobra ity ny tao-piasan'ny birao ny seni efa miroso amin'ny fifidiana izay solotena ireo rafitra tsiraray hanolotra ny solotena ny onivon'ny birao raha ny zava-misy anefa manona ny filoha ampirinasa avokoa ireo solotena andrafitra ny seni ka tsy hipetraka intsony ny maharafitra maleo tena azy hoy ny humaniste écologiste tokony ho fananaraka izany ny seni hoy izy ireo ka ny ministerany atany no anao ny asany. Raha ny hevitry ny antoko asany olombelona sy ny ekôlôjia dia aleo foanana mihitsy ny seni satria raha ny zavatra mitranga amin'izao zany zao ka jerentsika dia ny solotena voalohany dia ny filohan'ny république izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny président Rajoelina. Ny faharoa dia ny assemblée nationale isika rehetra miaraka amin'ny andriamatoa président Rajoelina ihany. Ny Sénat mbola isika rehetra miaraka amin'ny andriamatoa président Rajoelina ihany. Ny HCC mbola isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina ihany. Ny mpanao gazety raha zao fandeha dia mbola isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina ihany ka ny avy any amin'ny cour suprême ny mpisolo vava ary ny société civile anankiroa sisa no angamba tsy avy any amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina ka rehefa izay ihany dia mitovy ihany zany ilay samy orange ihany ka tsy aloha hoe tonga dia foanana dia aloha ministère ny tany manao azy. Raha ny resaka vola raha fahafantarana azy eo amin'ny 20 millions de francs eo karamana mpikambana anankiray izany hoe latsaky 200 millions isam-bolana zany ny alohantsika amin'io seni io ka rehefa izany ihany tsy aloha hoe tonga dia ny ministère ny tany manao an'ilay izy. Ary ny farany resaka fahefana tokony nanao an'ny famerenana ny fifidianana be tanàna maromaro io seni io ary tokony nanao ny fifidianana faritra sy faritany kanefa tsy nanao an'ilay izy dia ny teneny dia hoe tsy fahefana io zany fa fahefan'ny gouvernemanta ka rehefa fahefan'ny gouvernemanta ihany dia aloha foanana zany ny seni dia aloha ny gouvernemanta ministère ny tany no tompona andraikitra feno ka raha misy ny zavatra tsy fihetezana dia tonga dia hany zany no resahana ary zareo tsy navita ny andraikiny. Araka nahitantsika fanehoan-kevitry toavina Rahalambomahay tao izay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa dia misy ny tsy fankatoavany ny rafitra seni izay atsangana amin'izao fotoana izao io ka mba mangataka ny hevitrareo manokana avy ao amin'ny humaniste écologiste mahakasika an'io seni io Hilda Sinjo. Ny zavatra misy matoa mitsangana eraky ny misy eto Madagasikara na amin'ny firenena hafa ireny sampana lazaina fa mahaleo tena ireny dia satria tsy natoky ny mpamatsy vola elako tsiny ny fahaleovan-tena ny rafitra izay tokony hanao an'izany azy zany. Dia eto amintsika dia ny ministère ny atitany tsy natokisana izy io satria betsaka ny alabato sy ny etsetretsetra dia napetraka zany araky ny fangatahany tsy hoe fangatahana fa araky ny condition izay napetraky ny mpamatsy vola ireny sehatra ireny isan'izany ny seni. Ny seni dia nolazaina fa hoe tokony ho rafitra mahaleo tena ary tsy mitanila hitantana ny fikarakarana ny fifidianana rehetra eto Madagasikara. Inona nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Izavy no mpikambana eo anivon'ny seni ny anteny miera-pirenena iza no maro anisa ao amin'ny anteny miera-pirenena. Ny Sénat iza no maro anisa ao anatin'ny Sénat. Ny inona ihany koa ireo ny HCC izay iza ny nanondro azy iza ny maro anisa ho fantatritsika zany ireo sampana rehetra amin'izao fotoana izao dia ny mpanao gazety no lazaina fa tsy hoe no lazaina moa zany fa tokony hanana mpikambana ao anatin'izany ihany koa fa fantatritsika hoe ahoana moa ny firafitry ny
OGM amin'izao fotoana izao ary ny OGM ny brown ny OGM zany no nanondro an'izay mpikambana eo anivon'ny seni zay ny mety ho indépendant angamba de ny fiarahamonim-pirenena fa saingy sady vitsy izy ireo no mbola disadisa ihany koa amin'izao fotoana izao miadiny an'ilay toerana no tokana monja no ao anatiny ny eo ihany koa ny avocat ny ordre des avocats izay na tsy olon'ny fitondrana amin'izao ara no voatondro eo de tsy anana ny lanjany satria efa minorité sahady izy ireo manoloana an'ireo maro anisa de noho zany antony zany de miteny izahay hoe maninona moa no mifampiatsara velatsia maninona raha foanana any de tonga de ny ministera zay ny ministre zay tondron'ny filoham-pirenena no omenan'izay fahefan'izay mikarakaran'izy io amin'izay fotoana izay de tsy misy olona hafa ntsony ho tondrona molotra rehefa tsy mahavita ny andraiky ny seni fa tonga de ny ministera zany no mahatonga ny olana eo ihany koa amin'ny resaka pouvoir misy fifidianana maromaro izay mbola tsy nataon'ny seni amin'izao fotoana izao de ny fifidianana ny gouvernoran'ny faritra izay tokony hofidiana miaraka amin'ireo mpanolotsain'ny faritra fa ankoatran'izay ihany koa de mbola nisy ny vary mangatsiaka tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny fokotany ny mpanolotsain'ny tanàna de amin'izay fotoana izay rehefa anontaniana ny seni de hoe tsy manam-bola ny rafitra mahaleo tena de tsy omena ny budget ahafahany manao an'ireo asa zay tokony ataony de iza no mitazona an'le budget mazava ho azy fa ny gouvernement no tsy manome an'izany tsy afaka manao inninona izy raha tsy miteny ny gouvernement ary tsy afaka manao inninona izy rehefa tsy omeny ny gouvernement an'izay teti-boly zay ka inona ary no ilana azy rafitra manavesatra ny rafitra misy fotsiny le izy de tsy aleo foanana talohan'ny nisy seninge nisy foana ny fifidianana teto Madagasikara tsy manana sosokevitra Hilda Izao mba tena tsy maintsy irosa amin'ny fifidianana tsika na hoela na hoaingana atao amin'ny firenena manana sosokevitra mba hialana amin'ireo endrika rehetrarehetra mety ho fangalaram-bato toy ny doublon zay hitantsika hatramin'ny farany teo moa sosokevitra avy any aminareo amin'ny parti humaniste écologiste ankoatran'ilay resaka seni teo de efa no resahanay hatramin'izay ihany koa hoe mahatonga ny fifidianana tsy mifandanja ny tsy fisian'ny famerana ny vola hoenti miady ao anatin'ny fifidianana de isan'ny lalàna tokony ho amafisina eto Madagasikara zay famerana ny teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana izay teto moa zany tao anatin'ny taona ampolo taona maromaro kely zay de lasa ohatrany hoe tsisy fifidianana mandeha raha tsisy vola ary ny candidat zay tsy manam-bola tsy mampiasa vola be de matahotra ny tsy olany fa izahay ao anatin'ny combat de mijoro vavolombelona fa afaka ataony mandresy lahatra olona tsy mila vola be fa lany zahay na lany olona telo zay teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra azo atao tsara ny mifandresy lahatra hevitra no entina fa tsy kaskety na t-shirt na koveta na vary na menaka de amin'izay fotoana izay mety ho hiova ihany koa ny fomba fiady politika eto amin'ny firenena ankoatran'izay hoe ny doublon sy ny isan-karazany iny zay le nilazaiko teo hoe rehefa ny ministera ny atitany no mandray an'izay fanaovana ny fifidianana izay de fantatritsika hoe iza ny responsable ny doublon de tsy fantatritsika hoe iza no enjehana iza no hotoriana rehefa misy zay zavatra izay amara-parana fantarana satsika efa lasalasa ihany ny fotoana fa za zany te ametraka fanontaniana aminao satria betsaka ny olona zany tena kivy amin'le hoe hanao fifidianana indray satria tsy maintsy hisy indray ny alabato isany zao tsy tafiditra ao anatin'izy inona mba tianao atao amin'ny vahoaka mpiainao amin'ny malagasy miainao antsika ankehitriny zany mikasika an'izay mba resy lahatra azy ireo
Ny tiako lazaina mikasika an'izay dia izao hoe nisy fotoana ihany koa izahay kivy tamin'ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Dia izay nefa tsy nisafidy ny raviravin-tanana fa nisafidy ny andray andraikitra ary nirotsaka hovidiana. Za tsy miteny hoe tokony hirotsaka hovidiana daholo isika rehetra fa misy ny natokana anao izany, afaka manao izany, misy ireo tsy afaka hirotsaka hovidiana. Fa izao hoe nanana fotoana isika izay nandinihana ny fivoarany tantaran'ny firenentsika, lasa izy isika manoloana an'ireo hoe toy izao ny ireto ny profil ny olona novidintsika dia inona ny vokany tao anatin'izay. Ny fotoana ho avy manaraka roa taona latsaka kely eo afahantsika manomana tsy ny olona mirotsaka hovidiana ihany tokony manomana ny fifidianana fa isika hifidy ihany koa dia tokony hieritreritra hoe toy ny ahoana ny olona hovidintsika, toy ny ahoana ny olona omentsika fahefana hikirakira ny ho avintsika andray anapa-kevitra mikasika ny ho avintsika. Dia eto dia manentana hoe mbola tsy tary izao raha manomboka mametraka hoe critère toy ny ahoana no ahafahana misafidy ny olona izay omena fahefana. Anankiray izay. Anankiray faharoa dia hoe mbola tsy tary izao. Nomenao fahefana ny olona izay novidinao fa manana adidy kosa ianao anara-maso ny fomba ny hitondrany an'izany fitantanana izany satria fahefana nampindraminao ny olona novidiana izany. Dia manentana foana izahay hoe arao maso ny fomba fitantanana. Eo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra izahay ny miantso ny mponina Antananarivo renivohitra manao hoe tongava rehefa misy ny fivoriana na ara-potoana io na tsy ara-potoana na mikasika ny budget io na mikasika zavatra hafa dia tongava enoy ny zavatra mitranga ao anatin'io lapy io satria ny etra ao alohanao no tapahanay ao, ny vola ao alohanao no tapahanay ao, ny sazy mety ho alohanay no alohanao no tapahanay ao anatin'io conseil municipal io. Dia mba liana amin'ireny zavatra ireny, mba liana amin'ny politika, mba liana amin'ny anaovan'ny olona ny fitantanana ny tanànanao. Nitsidika kely ianao teo Lasa Izao hoe critère manao ahoana ny tokony olona omena fahefana, manidikitika kely anay indrindra fa manidikitika ny mpijery ihany koa ngambany hoe manao ahoana izany critère na olona raha ho anao manokana tokony omena fahefana izay. Fantaniana faharoa tonga dia atambatra amin'izay ihany izao ianao ny mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo renivohitra, inona ny ambition politique anao ho an'ny aoriana kely eo? Profil toy ny ahoana za tsy afaka hiteny hoe profil toy ny ahoana satria tsy misy profil parfait fa io na ho soratantsika daholo ara dia hisy hiteny hoe zany manana an'izany profil izany mety hiova izy ao aorianao. Fa anjaran'ny mpifidy no mieritreritra amin'ny alalan'ny fitarafana sahady hoe inona no ataon'ny olona anankiray, inona no ataon'ny efa nitantana, inona no ataon'ireo mieritreritra ny akan'ny fahefana dia izy amin'ireo no omeko an'ilay fahefana. Eo ihany koa ilay fananganana ny fiarahamonina araka ilay nilazaiko teo construction de la société hoe inona ny fiarahamonina toy ny ahoana no eritreretinao hiainana ao aorianao dia olona toy ny ahoana zany no mety manana an'izay fomba fijery izay ka anangana ny fiarahamonina manakaiky amin'izay fanirianao. Ny hoe inona no ambition-ko ao aorianao za efa ndrotsaka tao anatin'ny politika ary tsy manana ny eritreritra ny hiala ao anatin'ny politika indrindraindrindra raha mbola fantatro fa mbola maro ny zavatra tokony ho harenina ary raha mbola fantatro fa mbola vitsy ny olona izay mahasa miady satria mila miady mba ho fanarenana ny firenena dia mbola hijanona ao anatin'ny politika foana mpanolotsain'ny tanàn'Antananarivo ankehitriny fa ao aorianao mety andeha any amina mandat électif hafa ahafahana manana fahefana kokoa anova ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Mazava be ny fanazavana nentinao teo Hilda
fa sao dia mba misy hafatra apetraka ao an'ny mpiaino antsika satria efa tena marana fandarana sika alohan'ny amarana amin'ny paora zafy mahefa azy. Ny hafatra tiako ampitaina dia izao hoe ny fomba fanaovana politika teto hatramin'izay dia tato anatin'ny folo taona vitsivitsy izay dia lasa fanindraindrana olona, fanindraindrana ny vola, lasa ny olona no fidiana fa tsy ny foto-kevitra, dia any ka rehefa tsy tia olona ray ity dia ohatrany hoe tsy mety, tsy azo ekena, tsy azo inona, tsy azo etsetretsetra. Ny tiako ho ampitaina dia izao hoe efa ny hevitra no mampiova ny firenena, ny foto-kevitra no mampiova ny fitantanana, dia manentana hoe tokony efa hiova amin'izay ihany koa ny fomba fijery ny lafin'ny politika. Ny anankiray ihany koa dia hoe tao anatin'ny taona marobe dia nomena endrika tena farak'izay ratsy ny politika, lasa kilalaon'ny mpanambola, lasa fanagadragadrana izay tsy mitovy hevitra, lasa tsy haiko be dia be. Dia ny tiako ho lazaina dia hoe misy tanora na tsy tanora ihany koa miezaka ny mitondra fomba fijery vaovao anatin'ny fanaovana politika, andramo enonany dia miezaha misokatra ao anatin'izany hoe ady hevitra ara-poto-kevitra amin'ny politika izany, dia ho hitanao fa tsara kay ny politika ary ho tsapanao fa ianao mijery io, ianao mihaino io mihitsy no tena tompon'ny fahefana, fa tsy ireo izay mampiatra manao fanapara-pahefana aminao isan'andro izay mahatonga ny fari-piainana mikoroso, mahatonga ny fiarahamonina ho potika isan'andro io. Ny tena maranantsika amin'ny fandarana raha matoy Lasa Izao ny fandarana moa dia natokana ho an'ny vehivavy sy ny tanora izay misehatra amin'ny lafin'ny politika io, nefa niaraka lazainao teo mbola vitsy ny olona tena samy ady ao anatin'ny politika io, indrindra fa vehivavy sy ny tanora, ka fanentanana ataontsika mba hanentana ireo vehivavy namana sy tanora namana mba sahy holiana amin'izany resaka politika izany. Araka nefa nilazaiko teo dia hoe adina intérêt ny atao hoe politika. Samy manana intérêt eto amin'ny firenena avokoa isika rehetra, fa rehefa tsy miditra ao anatin'ny politika, indrindra ao anatin'ny sehatra izay ahafahana miady ho an'ny intérêt atsika isika vehivavy, isika tanora, dia ny lehilahy sy ny tsy tanora no ametraka hoe ireto no mety aminao, dia ho tonga foana ny ady hevitra isan-karazany izay ampikorotana ny fiarahamonina. Anjarantsika izao no mandray ny fahefana maka an'izany fahefana izany amin'ny alalan'ireo sehatra marobe, manomboka any amin'ny fokontany io mandrapatonga any amin'ny filoham-pirenena. Maninona moa ahafahan'ny vehivavy, ny tanora maka toerana ary tena hiady ho an'ny tombotsoan'ny vehivavy, ny tanora, ny tokantrano, ny fiarahamonina marefo rehetra, mba ho milamina kokoa, mba ho équitable kokoa ny fizotran'ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina. Mamarana fandarantsika namana Trifina Elso makasitraka indrindra Lasa Izao naiko vahiny fandarana androany betsaka ihany koa nefa niandry sy nangataka ny varianany ramatoam-panolontsaina eto amin'ity fandarana ity ka kasitrahana feno dia manantena mbola hiaraka amintsika ny arina rehefa misy ny antso atao. Makasitraka ihany koa Trifina Elso niaraka nanolotra fandarana, makasitraka antsika ny tokantrano niaraka amin'ny fandarana ary indrindra ireo amin'ny lafiny teknika izay natotosa amin'ny fandehanana izao fandarana izao. Eto Mpamarana dia misy hafatra kokoa kely ho an'ny hetsika Montpellier izay manao hetsika ihany koa ny Toulouse amin'izao fotoana izao, ny RMDM diaspora dia atao kopatanana tsy adino dia mandra-piona mandra-pitafa indray mame fotoananao amin'ny Sahia Lasa Izao alarobia arahana amin'ny Clémence rary nirina sy Lili Rafarala ary Zoma ihany koa iarana aminay roa vavy. Veloma tompoko.